hatrany ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa iopotry ny radio am'izao ora izao. Raiso androm-pahasoavana ho anao ho anareo tompoko ny fahafahanao manaraky indray ny fandarana ty ho afaka vai ianao. Raiso fahasoavana ho anao mihitso hoy iaho satria tsy kisendrasendra ho anao ny mandre an'izao afatra etiko anohany izao. Toy zao ny finoko, tonga ny fotoana natokan'Andriamanitra amonjenanao. Ary tena ho vonjen'Andriamanitra mihitsy ianao, rovina androany. Noho izany, eno tsara zao afatra etiko zao, ary raiso amin'ny folo rehetra, raiso ho teny velona natokan'Andriamanitra ho anao zao afatra etiko zao. Melony hitondrako alay afatra voatokan'Andriamanitra ho anareo, zay fa iopotry ny radio anefa, de izao. Anokana fotoana anaovana vavaka aloha isika. Tiako ianao anao vavaka amin'ny fonao rehetra, ary teny amin'ny tompo hoe mitenena amiko ianao amin'ity andro anio ity, ary aseho iay ny herin'ny fitiavanao. Zao matsy, isiky ny mitondra afatra tahako zao aho, de miasa tokoa ny tompo. Miasa izy manasitrana ny olona marary. Miasa izy mamany olana misy eo amin'ny olona. Miasa izy mitondra ny olona ho amin'ny fitahina lehibe. Anao vavaka azy isika tompoko. Rana io, ianao no lay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Lay Andriamanitra tena tianay zanak'olombelona. Ary mino aho fa reo olona zay efa iopotry ny radio am'izao ora izao, de olona noavanao malokana. Nosotominao mihitsy izy manaraka zao fandariny zao, satria tia azy anao. Te hitondra fahasoavana lehibe ho azy anao, ka de misaotra. Vavaka aminao aho mba ho tahinao Andriamanitra, sy anehoanao ny voninahitrao, sy ho afatra entin'ny mpanomponao androany izao. Omenanao ny dera sy ny aja, ary ny voninahitra, anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Enina ry tompoko, misy matoky aho, fa efa lina de lina ianao miandre ny afatra etiko androany. Hoy aho aminareo, teo afaka vai ianao, teo afaka vai ianareo. Inona lay olana tianareo hiala eo aminareo? Olana ara-pitiavana ve? Olana ara-panambadiana ve? Olana ara-tokatrano ve? Tsy matsagana tokatrano mihitsy ve ianao ka teo afaka am'izany olana mahazo anao zany? Tsapanareo roa fa misakatsakana ve ny fandrosoanareo ho amin'ny mariazy? Inona le olana tianareo hiala eo aminareo? Olana ara-pivelomana ve? Tsy velinao mihitsy ve ny tenanao na ny ankonanao? Tsy mety mahita asa mihitsy ve ianao kanefa mba manana diplôma sy fahaizana manao ihany? Matsapa-tena ho manjenjena sy mirenireny fotsy ve ianao am'izao taona izao? Mahita asa ihany ve ianao fa saingy asa mikarama varimasaka fotsiny? Mahita asa ihany ianao fa saingy matsapa hiara-ny fanikeliana ao ampiasana? Zany ve no mahazo anao? Inona le olana tianareo hiala eo aminareo? Olana ara-pahasalamana ve? Tsy mety sitrana ary tsy mety miala mihitsy ve lay aretina eo aminao na de efa nandanina volabe aza? Sa marary vokatra famosaviana nataon'ny olona tsy tia ianao? Aretina efa mpahazo anareo mianakavy ve io mahazo anao io? Inona ny teny dokotera taminao? Entinao mandramaty ve ono io aretina io sa aretina sarotra tsabona? Inona le olana tianareo hiala eo aminareo? Ry mpiany malala, am karazany ny olana misy eto ambonin'ny tany sy eo amintsika zanak'olombelona, am'izao taonjato faraika amby roapolo sy am'izao taona 2017 zao aza, dia miamafy sy miamafy isan'andro ny fisehoan'izany olana mahazo ny olombelona izany, ka mahatonga ny maro amin'ny olona very fanambola velona mihitsy araka fomba fiteny. Zao mantsy no voalasan'ny baiboly ao amin'ny Timoty 2:7 hoy izy, vahoaka fantatrareo zao fa any amparany any de isy andro mahory, isy fahasarotam-piainana. Raha ny marina
ny fanahy ratsy na ny devoly no tena ao ambadika zany olana sy fahasiaranany izany araka volasan'ny baiboly efa fantatry ny devoly fa kely sy ny andro azo ny anaovany mission eto ambony tany ka izany no mahatonga ny fanahy ratsy miasa mafy manao zay ampahory ny zanak'olombelona ataony zany ho fanoerany an'Andriamanitra tsy to ary ataony zany ho fampahoriana ny olombelona velona eto ambony tany ity fa saingy zao azon'Andriamanitra vahana reo olona zay azy azon'Andriamanitra vahana ho eo reo olona zay azy engeneka anisandreo olona zay an'Andriamanitra ianao zay manaraka zao fandarana izao fahasoavana lehibe ho antsika zanak'olombelona zay fatavaverina ao amin'Andriamanitra izany fanavahana ataon'Andriamanitra izany misy teny faminaniny zay ao anaty baiboly ao araka ny voalaza ao Malaki 3:15-20 dika le teny de hoe isy fahoriana ho fitsaranandreo olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra ary amin'ny farany de ho ratsy fiafara izany olo zany ny fahazahoako azy lay fahoriana sy lay fahasarotana voalazany Timoty 2:1 no hiatra am'ireo olona mbola lavitra an'Andriamanitra fa reo olona zay fatavaverina amin'Andriamanitra kosa reo olona nanaiky an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fandraisana an' Jesosy dia ho avan'Andriamanitra averiko indray ho avan'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny mpamboly manavaka ny vary amin'ny tsiparifary izy ny olona toy zany mantsy no ambaran'ny baiboly hoe an'Andriamanitra na hoe azy ho avan'Andriamanitra tokoa reo olona zay azy ka ny fiafaran'ny fiainana dia ifalevanja tahaka ny zanak'omby mifahy mety ampitolaka ny olona hoe am'izao andro mahory am'izao fahazarotany zao ve de mbola mahavita maneho afaliana sy madindy tahaka zao ianareo tompoko rehefa no avan'Andriamanitra ianao satria azy dia mandeha ho azy ny fiainana mifalevanja tahaka zanak'omby mifahy mahatsiaro le tantara ao anaty baiboly ao de lay voalazan'i Jesosy ao amin'ny 10:12 voalaza ao fa folombola lavitra ny rainy le tovylazanany de ory sy ny jaly fa rehefa nanapa-kevitra kosa fa hiverina amin'ny rainy le tovolahy de nanaovan'ny rainy fety be satria tanteraka mifanirian'ny rainy naseon'ilay ray nandray azy fa olona miavaka ny zanany tahaka zany no tian'Andriamanitra hitondrana ny olona zay efa azo tompoko olona efa aminanina ary no tsara ny voasoratra fa indro avy ny andro mandorotolo ny fatana fandoroana izy ary mpirererehetra sy mpanao ratsy rehetra de ho vody vary ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsisy asiny miangana na ny fakany na ny sapany ary posaka aminareo zay mataotry ny anarako ary posaka aminareo zay ay ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo ho ny baiboly ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy fa akoatra n'io teny io dia nanao filazana mihitsy Jesosy fa ho avotany ary ome fitsarana reo olona zay manantona azy n'olona zay mihitsy hoe na inona olana misy eo am'le olona na inona ady atreny de azony Jesosy vahana daholo zany rehetra zany ary ampiny fiadanana ao am-po rehefa tonga eo aminy le olona hoy izao Matthieu 5:20 ho Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no any mianareo fitsarana fa ondray izy ao amin'ny Jona 2:20 ho Jesosy fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no meko anareo tsy tahaka fanomezana zao tontolo zao no fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo ry mpiany malala fa mihitsy ny fiainan'ny olona tavaverina amin'Andriamanitra sy ny fiainan'ny olona miaraka amin'i Jesosy tena hafa mihitsy tompoko vavolombelona zany ny tenako noho zany miantso anareo rehetra mpanaraka fandaranao indrindra fa ianareo zay matsapa fa manana olana am'izao ora izao miantso anareo aho mba hiverina amin'Andriamanitra tahaka le zanaka adala niverina tamin'ny rainy
ary mbola miantso anareo aho ny ampandroso an Jesosy ho ao anatinareo ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fanahinareo mba tsy very ary ahafahan'Andriamanitra ihany koa miditra antsetra eo amin'ny fiainanareo mba hamonjena anareo manoloana andreo olana misy hatramin'izay. Tsy disy mihitsy ireo andinitsotra masina nambarako anareo reo fa tena marina be ary azon'Andriamanitra marinina eo amin'ny fiainanareo tokoa izany teny izany. Tia antsika zanak'olombelona nge Tompoandriamanitra e. Zany no antony nahatonga azy nanome ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Jesosy matsono nataony lalana ahafahany mandray an-tanana ny olombelona. Zay manana an Jesosy ny fiainany ihany no ahitany fahatsaraan'Andriamanitra. Noho izany miantso anao aho miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fandraisana Jesosy hoe ho amin'ny fiainanao ianao. Tantarako aminareo nety ny olona tao am-piangonana ny zazalakely vao 2 taona. Mainy rano magotraka izany zazalakely izany. Nanomboka tamin'ny andro na mahay azy io tsy nijanona nitomany mihitsy zany zaza izany. Tonga tao am-piangonana de mbola nitomany na nielingelan'ny olona manodidina mihitsy ny rano nitomany le zaza. Tsy hay ampanginina mihitsy. Efa nentan-tany dokotera nomena azy fanafody sahaza azy fa tsy niova mihitsy le zaza fa mbola nitomany foana na andro na alina. Mijaly le zaza, mijaly toy izany ihany koa ny ray aman-dreniny. De raina nefa ny tompo fa netiny reny be ny tao am-piangonana zany zazalakely mainy ny rano magotraka izany tamin'ny andro alahady fotoana fotoam-pivavahana nataonay. Nataony vavaka ho azy, vavaka fametra-tanana. Omena voninahitra ny tompo hoy eo fa tsy nitomantsolo le zaza fa afaka nilalao rehefa toka tany tokantranony. Tsy ela akory de maina le fery teo amin'le zaza. Tahaka izany ry mpiainy malala ny asa ataon'Andriamanitra rehefa tonga ao amin'i Jesosy ny olona. Mavoavonjy amin'ireo olona manana olana misy ny tompo. Omena ny tompo ny voninahitra. Zay zany ny tapany voalohany tamin'izao afatra nentiko izao. Anaraka hirara isika vitan'ira de entiko indray ny afatra tapany faharoa. Rary faherezana ho anareo rehetra ny tenako.
tompoko misora teknisanina atrany isika tam'izay irana lefa ny teo zay otoizaka fizarany afatra arana vaolana sy famonjeny ain'Andriamanitra tompoko zavatra rehetra tsaroky ihany koa ity tantara ray manaraky ity tonga tao am'biraoky ny mpivady anankiray ny tantara olana lehibe tamiko ry zareo fa veriny zany ny vavikely tena mbola kely ny rana ny vidy mofo maraina zay tsy lavitra ny trano fonenany lay zazavavy kely efa taona maromaro zay no nisy nyity tantara ity fa de zao ijoroko vavolombelona aminareo zao mbola kely le zaza fa saingy efa matokan-dalana sady efa mahay mividy zavatra ihany koa nanomboka teo tsy hitan'ireo ray aman-dreny nitsony le zazavavy kely fa very araka fomba fiteny azy natao daholo ny fomba rehetra hitana le zazavavy kely fa tsy hita mihitsy telo andro tateorina tonga tao am'biraoky izy mivady ray aman-dreny ny tantara zany olana zany satria nisy olona nijoro vavolombelona taminy ary nyteny taminy hoe tongafa mamonjy an'io pastera ao androro kely io ianareo fa Andriamanitra momba ny mpanompon'Andriamanitra io de tonga ny ona tamiko tokoa ry zareo marina aloha fa tonga tato am'biraoky izy mivady satria nindro zareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary mpanompon'Andriamanitra en'ol'Andriamanitra vavaka ary mbola tao amin'izy ireo ihany koa ny finoana fa afaka amina fagagana ho famonjena ny zanany ny tompandriamanitra tena tao amin'ny finoana ry mpiany malala mila olona mana finoana tak'izany ny tompo tsy ampy ny hoe efa niverina tamin'Andriamanitra ianao tsy ampy zany fa mila manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary mila manana finoana ianao fa afaka mamonjy anao tokoa izy manoloana ny olana misy mila manana finoana ianao fa marina be le teny nataon'i Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra mavesatra etana tsy miasa fatratra fa omeko fitsarana marina be mihitsy ny teny zany de rena ny tompo fa taorina vavaka nataoko azy mivady sy taorina ny tsodrany nataoko fa ivany ny olana ary asa monjy azy ireo ny tompandriamanitra taorina zany ny apitso maraina nivoaka ny tranony ireo ray aman-dreny le zaza very fa andeha hoena mitsena ny sotry le zareo mona ena madidina ny sotry mantsy reto fianakaviany reto akory ny akakany fa tafoana tapoka tam'ilay zanany zay very izy mivady ary lay zanany kosa avy hatrany dia nanatona azy mivady sady ny antsoantsy hoe dada neny sady nitomany noho ny atsamotsamotra teny aminy ny vany ny olana tena fagagana ho azy mivady ny nahitany zanany zay fa tsy hita andro maromaro no izy no ny asa lehibe sy magaga nataon'Andriamanitra ry mpiany malala tsy miova Andriamanitra ray tsy miova Jesosy le zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anaty baiboly ary tsy mbola miova tak'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra hatram'izao vaninandro misy antsika izao mbola afaka maneho ny maha-Andriamanitra azy eo aminareo zay manana olana izy hatram'izao ora itenenako aminareo zao inona le olana misy eo aminao hoy aho aminareo androany anao vavako anareo aho amin'ny famaranana ansoavatra etiko zao no zany miomana ny andray fahasoavana lehibe ry mpiany malala tsara ny tompandriamanitra ary tsy mbola miova izy hatram'izao zay nataony fahina araka volaza amin'ny baiboly zay nataony tam'ireo olona maro tam'izao andro misy antsika izao zay nataony tam'ireo olona nijoroky vavolombela taminareo teo de mbola hay natao ary mbola ty natao ho famonjena anareo zay manaraka an'izao fandarana izao fa izao inona lay olana mahazo anao mahazo anareo tandreo aza kifikify sy very fanantenana izany mihitsy ianao tapao fotsiny ny hevitrao miverena amin'Andriamanitra lay nahary antsika olombelona raiso Jesosy Kristy zanany mba azo toerana ao anatinao araka volazan'ny baiboly mantsy fa reo olona miverina amin'Andriamanitra sy manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny ihany zany olona zany ihany no azon'Andriamanitra vonjena ho afaka amin'ny olana mahazo azy am'izao vaninandro misy antsika izao manaraka zany zava-dehibe amin'Andriamanitra mahitanao miverina aminy zava-dehibe amin'Andriamanitra mahitanao
nandray an Jesosy sanany ary efa manana azy monina sy mitoetra ao anaty fa akoatril'izay fandraisana ho an Jesosy zay manana finoana fa n'Andriamanitra tokony mamonjy anao sy ny mama ny olana rehetra misy eo aminao tsy misy fizata avan'olona ao amin'Andriamanitra fa zay rehetra manana finoana dia anehoany Andriamanitra lehibe sy mahagaga azy ao anaty baiboly zao misy vehivavy iray zay tena nampiaiky an Jesosy ny finoana nananany vehivavy Kananita izy io zany hoe tsy jiosy kanefa tam'izany tsy natao hamonjy sy hanasitrana ny olona ivelany jiosy ny tompo Jesosy noho izy tsy mbola maty teo ambony hazo fijaliana hafa kely anefa ny finoana tao amin'ity vehivavy Kananita ity lehibe ny finoana nananany zay no lazana azy lehibe satria na de fantany azy fa Kananita izy dia tsy nahasakana azy tsy anatona Jesosy izany eny hoe angeny zavanisy entiko milaza aminareo mpanaraka ny fandarana fa lehibe sy tena lehibe tokoa ny finoana nananany tonga teo amin'ilay toerana nisy an Jesosy izy rehefa tonga teo izy de nanomboka ny antsoantso sy nangataka fanondrapo tamin'ny tompo mba hositrany Jesosy ny ankizy vaviny fa saingy tsy nisy nyaino taorina zany reo mpianatra mihitsy no nandroka azy hiala teo am Jesosy fa tsy nahoan'ilay vehivavy zany fa vao maika ny antsoantso foana izy tamin'ny farany azy ny tompo mihitsy no nandatsy anome ny fanasitranana ny zanany marary ny aretina nataony demonia fa tsy nampionjana ny finoany tao aminy zany ho Jesosy tam'ilay vehivavy Kananita tsy nirahana ho afatsy amin'ny reo zanak'Israely ihany ary tsy mety raha maka mofonjazaka omeny any ambokely tsy misy azo atao anao ho ny tompo fa izao ny teny nataon'ilay vehivavy Kananita fantatro zany kanefa na dia ny ambokely azy mba mihinana ny sombotsombony zay latsaka avy amin'ny latapitry ny tompony ihany raha nandray izany ny tompo de resy lahatra fa manana finoana lehibe tokoa ity vehivavy Kananita ity vokatra zany no ahafahan'i Jesosy ny olana teo amin'ilay vehivavy nositran Jesosy ny zanany vavy zay nampahoriany demonia ny finoana nananany no sarika an'Andriamanitra namonjy azy jereo ao am-poko Matteo 10:20 andy faraika amby roapolo ka hatramin'ny 7:20 zany tantara zany zany no antony mahatonga manentana anareo rehetra zay manana olana mba hiverina amin'Andriamanitra ary anatona Jesosy miaraka amin'ny finoana ry namana rehetra manaraka zao fandarana izao mila manana finoana ianao fa n'Andriamanitra ny mamonjy anao ho afaka amin'ny olana na inona ny herin'ilay olana manaraka zany mino izahay fa tsy andalo fotsiny ty taona diavintsika ity hoy aho aminareo taona tsara ho antsika olon'Andriamanitra rehetra ty taona ity am'ty taona ity ohatra no ahitanao sy atsapanao fa lehibe Andriamanitra ary magaga izy mino ho azany teny nambarako zany ianareo akoatran'izany manasa anareo izahay hamonjy ny fotoan-dehibe ataonay fiangonana Rify mandritra ty taona 2024 ity fotoan-dehibe natokan'Andriamanitra anehoana ny mahandriamanitra azy eo amin'ireo olona manantona azy ny fotoana anasainay anareo io ho hitanao sy ho tsapanao ao anatin'izany ny famonjena anao ny fivoam-piainana ny fanafana ny fanasitranana ny fagagana ny fitahina ataovy zay atokavanao fa aneo ny fahasoavany aminao aminareo ny tompandriamanitra mino izay fa ho araka zany tokoa no ataon'Andriamanitra mandritra ty taona ity ianareo ihany koa anefa to aminay manana finoana ny andray an'izany fahasoavana izany rehefa tonga aty amin'ny fiangonana Rify Androtrakely misy fidiriny indimy izay ny alahady fotoan-dehibe ataonay io miditra amin'ny 9 ora maraina amin'ny 7 ora maraina amin'ny 10 ora maraina amin'ny 12 ora atoandro ary amin'ny 2 ora tolakandro ka zay hitanao fa mahasoanao novonjenao amin'ireo orany fotoam-pivavahana ireo tena tongava ary lazao ny namana rehetra zay zany ny afatra netiko anareo tamin'ity hariva ity anao vavako anareo am'izay aza ao rehefa afaka mandoalika moa ianao dia ataovy amin'ny fonao zany fa mielony zany de mbola anaraka hira ray aloha isika aorina ny hira ataoko ny vavaka ao anareo anao vavako anareo zay marary zay manana olana sy marary ao raha mino anao de anao zavatra lehibe aminao anio de anio ny tompo amin'ny alalany vavaka ataoko fa de anaraka hira ray tsika de aorina zay ataoko ny vavaka
May reza daholo tompoko. Eny ary tompoko, andao tonga de anovavaka isika. Rafaka mandoalika alo de mandolia. Na petra amin'ny fonao tananao. Tompandriamanitra eo. Ianao no Andriamanitra tsy miova ho malisa an'io ary mandrakizay. Ny famindraponao inoko fa tena lehibe sy tena lehibe amina rehetra zay manaraka zao fandarana izao. Ho andre olona zay tapa-kevitra fa hiverina aminao Andriamanitra. An'olo tena ho an'i Jesosy. Ary anomety eo ho an'i Jesosy. Mamindrafo aminy anao. Mamindrafo aminy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy andreo fanaratsy. Mpitondra olona anao. Sy ireo fanaratsy. Mampahory ny fon'ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandidy anareo ry fanaratsy. Mpitondra aretina. Ry fanamafarofy. Miala amin'ny tenan'ny olona anareo. Hatrany tapitokatra ny paradis. Miasa ny herin'Andriamanitra manasitrana ny olona marary. Miasa ny herin'Andriamanitra manafaka ny olona voafatotra. Raha io amin'ny tetoany ity dia zay rehetra nino anjoafatra ny entiko zao ary mbola mino malaka ankehitriny mamindrafo aminy anao anehoy fahasoavana izy am'izao taona diavina izao. Misaotra raha io omena anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Misaotra raha io. Halleluia. Amen. Zay zany tompoko ny afatra androany ka dia mametraka ny mandram-piaona amin'ny manaraka andray tompoko.